Anao izay mankafy tantara iray mahafinaritra anankiray ato anaty baiboly eo amin'ny mpanjaka voalohany toko 7:10 tiako fampiresahana sy fampizarana aminao ty androany ity satria manan-karena fampaherezana zany ary tena mitondra hery tokoa ary tonga anao atoko tsara ny fitantanan'Andriamanitra. Mahatalanjo zany fitantanana ary mahagaga ny fitondrana ny fiainantsika zanak'olombelona. Mpanompon'Andriamanitra anankiray mpaminany Elia. Mpanjaka voalohany toko 7:10 hoe ateo ary fitianiko amintsika ny andininy voalohany amin'ny andininy faharoa. Rehefa noenjehana izy satria nijoro tamin'ny fahamarinana dia baikon'Andriamanitra tonga taminy dia hoe mialay ianao eto amin'ity toerana ity. Dia novakitsika ny tantara amin'ny andininy fahatelo anaran'i Jesosy avokoa no makitsika ny teny izay ivezivezy eto. Mialay eto ianao, mantsy ny Elia zany, dia miantsona anahy ka mihere any amin'ny renirano Kerita izay natsanana ny Jordana. Nafinaritra ny fiainan'ny mpaminany Elia tany. Ny any an-tanàna sakoroka, korotana, ady ary mifofo ny aina izy kosa. Ady resy mazava eo anilan'ny renirano Kerita. Rehefa tao mpaminany Elia dia tsy nisahirana fa anjaran'Andriamanitra no nanomana ny rano hosotroana. Anjaran'Andriamanitra nanome sakafo maraina tandro hariva mba nohanina. Satria voalaza dia izao, andininy fahaenina, ary ny goaika mitondra mofo sy hena ho azy isak maraina ary mofo sy hena isan-kariva. Ary ny rano tamin'ny renirano no nisotroana. Lamina, niadana, nandro fahalemana aok'izany izany mpaminany izany teo anilan'ny renirano Kerita. Ary tsapako mihitsy fa angamba tsy nevitra ny andeha hody intsony izy. Ary hoe aleo mijanona eto mihitsy mahafinaritra fa andao tohizana eto ny fiainana. Satria nahoana? Tsy nisy toy izany ny akanto ny fiainana sy ny fiadarana izay tsapany teo anilan'izany renirano Kerita izany. Zavatra tsikatra nefa dia zao amin'ny andininy fahafito. Ary noho ny ela dia ritra ny renirano noho ny tsy fisian'ny ranonorona tamin'ny tany. Arak'izany voalaza izany dia nitsimbatika ny tantara. Nampihorokoditra ny fisehoan-javatra amin'ny ho avy. Toa mampametra-panontaniana hoe dia ahoana zany, inona indray no fivelomana? Inona no zavatra hosotroana? Miantoka ny haiko mihitsy ity olana izay tonga eto ity. Ritra ny renirano. Nandray ihany koa ngamba tahaka ny fiainan'ny Elia, ny fiainantsika. Efa mba napetraka Andriamanitra, efa mba nitarihany tamin'ny toe-javatra, karazana situation mba mahafinaritra zany. Ohatra mba efa mampisy fiadanam-po zany. Ohatra efa tsy te hihetsika izany intsony, ianao tsy te hanisy olona manelingelina intsony. Ritra ny renirano. Nidy ny robinet, tapaka ilay fitahiana, tsy mbadika ny toe-javatra. Ao ambadika ireny fisehoan-javatra ireny dia manomana fanandramana vaovao antsika Andriamanitra. Ao ambadika ny toe-javatra ohatra ny tsy hitana mangirana intsony, mahavery fanantenana. Efa na dia Andriamanitra azy no nitarika teo, dia heverina ihany koa fa Andriamanitra ihany koa mbola mahatonga an'ilay toe-javatra, manomana toe-javatra vaovao sy ho anao izy. Izao manko ny toy ny tantara. Raha mbola tao anatin'ny fahaverezan-kevitra tanteraka ny mpaminany Elia, andininy fahavalo. Ary ny tenin'i Jehovah tonga taminy ka nanao hoe miainga ka makanesany Zarefata, izay namany Sidona ary mitoerany fa ilo misy vehivavy mpitondra tena any, izay notendreko hamelona anao. Fanaramana vaovao. Tsy tian'Andriamanitra raha ohatra ka hijanona ary ionona amin'ny fitahiana toy efa nahazatra azy. Nandray manko isika dia alaim-panahy eritreritra hoe ny fitahiana izay tonga amintsika dia tonga ho azy, mandeha ho azy, mazava ho azy daholo ny zavatra rehetrarehetra. Ary indraindray dia tsy tiantsika hisy anelingelina intsony ilay fitahiantsika sy ny fiarahana mahafinaritra miaraka amin'Andriamanitra. Araka ny fanambarana sy ny tantara teo, tsy avelan'Andriamanitra hiaina sy fantoka amin'ny fiainantsika samy rerintsika. Fa fanandramana vaovao mandrakariva. Ry havana, mety ho tsara ny renirano Kerita, fa tsara kokoa noho izany ny fanandramanao any Zarefata. Miandrasa ny feon'i Jehovah, andraso ny taridalina avy amin'i Jehovah, fa dia tondra fanandramana vaovao anao izy. Rehefa tany amin'ny toerana Zarefata, rehefa nifindra tany, rehefa nanaraka mouvement vaovao niaraka tamin'i Jehovah i mpaminany Elia, zavatra mahafinaritra dia izao. Nisy vehivavy anankiray tena sahirana ara-pivelomana tany nanaovan'Andriamanitra fahagagana, ary Elia no fitaovana ampiasan'Andriamanitra tamin'izany. Tsy ritra ny menaka tao anaty tavoara, tsy ritra ny lafarinina sy ny koba, ny sakafo nohanina foana teo amin'ny fiainana. Raha ohatra ka tsy nanaraka ny planina avy amin'Andriamanitra izy, raha ohatra ka tsy nanaika izany mouvement vaovao niarahana tamin'Andriamanitra izany izy,
teo very zany tombontsoa rehetra zany. Dia tsy ho hita teo amin'ny tantara izany fanandramana lalina ny rahany tamin'Andriamanitra izany. Andraso Jehovah fa hitondra zava-baovao ho anao izy. Ampiakariny eo amin'ny fanandramana misimisy kokoa indray ianao. Hivavaka ho anao mba hahatonga anao ahery sy hiandry ny fandaminana avy amin'Andriamanitra. Tompo Andriamanitra raha eo. Mety manokana ity namako ity. Atanjao ny finoana raoka atoky anao izy amin'ny lafin-javatra rehetra. Fa na dia toa ritra aza ny renirano, na dia toa tapaka indray aza ny fiadanana avy aminao, dia misy planina vaovao tianao hitondrana ny fiainana. Misy fanandramana tsaratsara kokoa tianao hitondrana ny fiainan'ity namako ity. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.